Sehatry ny finoana kosa ny karakara tontolo andron'ny fahasalamana ny avy ao anivon'ny FGKM manandrina Lovasoa tamin'izao indrindra no nanatanterahana ireo fizaham-pahasalamana maimaim-poana olona anjatony no vita izany ary fizahana aretina maro samihafa ihany koa no vita tao anatin'ity fotoana ity. Isan'ireo toeram-pitsaboana azo lazaina fa tsy misahatra nivoatra ny toeram-pitsaboana Lovasoa izay amin'ny FGKM manandrina Lovasoa Avaratrano. Tamin'ny izao indray mitoraka izao dia nisy ny fiara-miasan'ity toeram-pitsaboana ity tamin'ny ministeran'ny fahasalamana ka nahafahana nanatanteraka ny antsoina hoe tontolo andron'ny fahasalamana. Ity andro ity dia natao mba hanolorana fitsaboana maimaim-poana ho an'ireo mponina eny an-toerana sy ny manodidina. Hita tamin'izany fitsaboana maimaim-poana izany ary ny fizahana ireo aretina samihafa, ny fitsaboana ny aretinify, ny didipotra VB, ny échographie sy ny radiologie ihany koa. Ankoatra ny didipotra maimaim-poana dia mbola notolorana kilalao avokoa ireo zaza izay natao didipotra teny an-toerana tamin'ity andro ity. Tonga nanatrika izany tontolo andro izany moa ireo olo-manan-kaja maro izay nahitana ny solombavamboaka vaovity teny an-toerana sy ireo tompona ndraiky mpanjakana ihany koa. Ariana riavana fa mamaim-pona avokoa ny zavatra rehetra ao anatin'izany. Ary tiana koa mampafantatra fa ny tompon-tsaboana eto Lovasoa dia efa manana atolotra ho antsika hatrany hatrany. Raha tokoa riavana ankehitriny ho antsika tanaky ny fiangonana Maria Lovasoa Avaratrano. Amin'ny alahady zao dia misy 20 volana Jona dia lehilahy miara-metana. Tsika lehilahy rehetra zany no asaina iaraka no tanteraka fampivavahana no ezaka izay tsika natanterahana Tsangam-Bato. Aza diny koa riavana ny 17 volana Jolay fanontsika isa-taona io sakafo piraisana tanterahana amin'ny espace Eldorado événement. Marihana fa toeram-pitsaboana Lovasoa dia misokatra ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka ary ankoatra ny fitsaboana ankapobeny dia misy ihany koa ny radiologie, ny échographie sy ny fitiliana ny aretina maro samihafa. Fa anatanteraka ny antsoina hoe lehilahy miara-metana ihany koa ny fiangonana Rampitso alahady 20 Jona ary mbola isy ihany koa ny sakafo piraisana izay ho tanterahana amin'ny volana Jolay ho avy izao.